Vita ny roapolo ny volana maritsa teo ny fisariana ireo mpanjifa zato nitsikiny ny vitana tanatin'ny lalao soma vaolina no karakarain'ny Sadema. Manana ireo volana moa izy ireo hakanan'ny loka araka ny nambaran'ny mpikarakara. Miisa zato ireo mpanjifa nitsikiny vitana tao anatin'ny lalao soma vaolina no karakarain'ny Sadema na ny savonnerie et détergent de Mahajanga ny voalohan'ny volana novambra 2024 ka hatramin'ny voalohan'ny volana febroary lasa teo. Ny vaolina Ratsiahivina dia vovon-tsavony tsara kalitao manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ary tsy manimbalamba. Ny 20 martsa no nanaovana ny fisariana izay natrehan'ny commissaire au jeu ka misy ireo manontany ny antony nisin'izay fahataran'ny daty nanaovana ny fisariana izay. Nisy fahatarana kely le fisariana satria izy io dia natao manerana ny nosy dia mbola tsy maintsy zany ny andron'ny fiverenan'ny urina rehetrarehetra manerana ny nosy zay vao afaka nanao an'le tirage. Efa niseho tamin'ny télé moa zany ny folona azo voalohany dia ny ambiny kosa dia efa ny affiché-nay isaka ny grossiste zany ny distributeur ny vaolina ireo nahazo ny loka. Ireo olona zato nahazo voasarika tamin'ny lalao soma vaolina dia manana ray volana hakanan'ny loka ka misy ny lahara-taroby azo antsoina ho an'ireo izay mila fanampim-panazavana. Ny loka azo tamin'izy io zany dia misy karazany maro. Ny voalohany sy faharoa zao dia nahazo ny scooter, misy nahazo réfrigérateur, congélateur, TV, loka zato tsina zany no zarainay tamin'ilay lalao. Dia ireto numéro reto no antsoina 032 05 224 94, 032 05 224 93 ary ny 032 03 224 94. Izay tsy maka ny loka zany hatramin'io fotoana io dia manao atsapaka vaovao indray izahay mba ho an'ny chance zany ho an'ireo olona mbola tsy nahazo. Ho an'ireo izay any amin'ny faritra moa dia alefa eny amin'ireo mpamigady na distributeur ny vaolina eny atoerana ny loka.